faly tafiaraka amintsika tsirara iavindray amin'ity andro mahafinaritra ity faly ny arabantsika rehetrarehetra ihany koa tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra tompoko na iza misy anao na viaiza dia mino fa handray zavatra vaovao avy amin'Andriamanitra indray isika androany. Isaky ny firenena anankiray dia misy stratégie amin'ny fahavalo izay ataony amin'izany firenena anankiray izany hoe ahoana no hitondrana torimaso ara-panahy eo amin'izany firenena izany. Mety mandefa olana izy mandefa ady mandefa vola be mihitsy mba tonga ny olona anankiray ho tratrana torimaso ara-panahy. Ka hojerentsika ary androany hoe inona no atao hoe torimaso ara-panahy, inona no mazava-doza ny torimaso ara-panahy, inona ny zavatra mitranga rehefa tonga ny torimaso ara-panahy, ary inona no atao mba tsy hatoriana ara-panahy. Hoarahantsika ao aorian'ny générique. Tsika hivavaka melohany andrenesantsika ny afatra androany. Vavakantsika tompoko. Andriamanitro, rainay ianao, noho ny amin'ny fitiavanao dia maniraka ny teninao ianao mba ho anay, mandefa ny teninao ianao mba hanasitrana ary hanangana ny fiainanay indray androany ny teninao. Maniraka ny teninao ianao mba hanatanteraka fananganana sy fanorenana indray amin'ny fiainam-panahinay. Dia hosorony mpanomponao androany mba isy ositra mahery vaika avy aminao ka isy fetraika ny zavatra efa mizarana eto androany. Amen. Inona no atao hoe torimaso ara-panahy? Ny torimaso ara-panahy aloha dia mila fantatsika fa ny torimaso ara-panahy dia mifanohatra amin'ny fifohazam-panahy. Contraire zany izy amin'ny teny frantsay. Ary ny torimaso ara-panahy dia fahavalon'ny fiainam-panahy. Ka tatsika fa rehefa tonga ny fifohazam-panahy na lavitra be ary ny fiangonana, tonga ny olona 12 km mandeha tongotra le retour. Fa rehefa tonga ny torimaso ara-panahy na eo an-tokotany ary ny fiangonana dia tsy tonga. Zavatra mahavariana ka tsy hananantsika fotoana nimpona an'Andriamanitra, mety zavatra tsara le izy dia izany zavatra izany no mahatonga torimaso ara-panahy. Ka ninona zany mahavariana antsika dia mampiditra antsika ao amina torimaso ara-panahy. Mety misy fotoantsika variana amin'ny fitadiavana, variana amin'ny fianarana. Izao moa tsika ao anatin'ny confinement dia be lehibe ny zavatra mahavariana antsika tsy hananantsika fotoana ho an'Andriamanitra. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia mahatonga torimaso ara-panahy. Ao anatin'izany tsy voatery zavatra ratsy ilay izy na mijery télé fotsiny ary tsika eto Madagasikara zao efa misy chaîne 4 efa misy chaîne 400 mahery dia tsy voatery zavatra ratsy ilay izy fa mahavariana antsika tsy hananantsika fotoana ao an'Andriamanitra dia tonga ny torimaso ara-panahy. Na io internet io rehefa araka ny fandiniana manam-pahaizana fa rehefa mikitika internet ny olona anankiray tsy afaka eo izy farafahakeliny 15 minutes. Rehefa natsika fotsiny ary dia mahita an'izany manokatra Facebook fotsiny hoe hanokatra notification fa tsy afaka eo anao atsasakadiny farafahakeliny. Nefa n'izay zavatra izay dia miantso torimaso ara-panahy. Ny zavatra be lehibe mahavariana antsika ary tsy hananantsika fotoana ao an'Andriamanitra izany. Ary tena sarotra mihitsy ny mibaiko tena satria be lehibe ny zavatra mahavariana, be lehibe ny zavatra intéressant, be lehibe ny zavatra mahasondriana hahatonga antsika tsy hanana fotoana intsony ho an'Andriamanitra. Ary izao andro farany miteraka torimaso ara-panahy. Ka ny ataon'ny devoly izany dia izao, ny ataon'ny satana dia hahatonga antsika hatory ara-panahy. Mahafantatra izy hoe ity olo ity raha mahazo vola be amina miliara tonga dia tsy mivavaka intsony dia mandefa vola amina miliara mihitsy izy mba hahatonga ny olona tsy hivavaka intsony. Na hoe ity olo ity vao ao anatin'ny fahasahiranany tonga dia tsy mivavaka intsony io olo io, dia mitady fomba izy mba hahatonga ny olona ino sahirana. Na hoe ity olo ity vao misy problème kely dia efa tonga dia tsy mivavaka intsony, dia mitady fomba izy mba hahatonga an'izay zavatra izay. Mitanjony mitondra torimaso ara-panahy. Hojerentsika ary hoe inona ny zavatra mitranga rehefa tonga ny torimaso ara-panahy. Rehefa tonga tompoko ny torimaso ara-panahy dia izao, mora miady kely ny olona, mora mikorotana kely, mora mifangarika kely. Eny ka na samy olona misampana ray ihany azy ao am-piangonana dia tonga dia mifangarika
nefa ny sampisampana anankiray samy tanora kristianina ohatra sampana dorikasy eo amin'ny fiangonana dia fangarika. Ny zavatra mampalahelo zany dia zao lasa kristianina mampime tena fona tompoko mampalahelo sady mamenatra satria tena tanora ray aman-dreny ray sy reny fa tsy mahafoy fotoana ho an'Andriamanitra, tsy mahafoy zavatra ho an'Andriamanitra izay hivavahana, tsy mahafoy hery ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga ny kristianina be dia be amin'izao fotoana izao mifanaratsy. Samy kristianina zao ihany dia mifanaratsy. Iverenako kely tetsy ambony tetsy hoe kristianina mora miady kely na ny anaran'i Jesosy fotsiny ary dia efa mampiady, ny sasany miteny hoe Jesosy, ny sasany miteny hoe Jesoa, ny sasany miteny hoe Yesoa, dia samy izay dia efa mampiady kristianina. Mampalahelo zany lasa kristianina mezany devoly fotsiny tsika fa ndao tsika hanova famindra zany dia vokatry ny torimaso ara-panahy avokoa. Ary rehefa tonga ny torimaso ara-panahy dia lasa tsy misy faniriana an'Andriamanitra intsony, lasa tsy misy etaeta ifandray amin'Andriamanitra intsony. Ino ary mazava-doza ny torimaso ara-panahy? Rehefa tonga ny torimaso ara-panahy dia ny fiangonana lasa mampalahelo, lasa diskoteka, lasa bara ny fiangonana, lasa biblioteka. Inona ny antony? Tonga ny torimaso ara-panahy dia lasa tsisy mpiangana intsony amin'ilay fiangonana dia lasa midy ny fiangonana. Zany mazava-doza an'ilay torimaso ara-panahy. Lasa tsy tia zavatra ara-panahy intsony olona, lasa tsy tia hiangana intsony olona, lasa tsy tia hivavaka intsony olona rehefa tonga ny torimaso ara-panahy. Ino ary ny zavatra ataontsika mba hahatonga antsika tsy hatory ara-panahy? Hoy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:17 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny fanahy masina zany ny vahaolana voalohany omen'Andriamanitra. Isan'andro asianao mila mangataka amin'ny fanahy masina. Be dia be ny zavatra mahavariana antsika, masondriana antsika, tonga antsika tsy hanana fotoana ho an'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra intéressant dia lasa mihena amin'ny fotoana antsika ho an'Andriamanitra, nefa rehefa mihena amin'ny fotoana antsika ho an'Andriamanitra dia lasa tonga ny torimaso ara-panahy. Ka raha vao tsy mangataka amin'ny fanahy masina antsika dia mitotona amin'ny firenena, mitotona amin'ny fiainam-panahintsika. Ny vahaolana omen'Andriamanitra zany dia ny fanahy masina. Ataontsika tena iantsoantso hoe fanahy masina ho azy sokafo ny masiny fanahy ka sio fenoy amin'ny ositra ao. Zany mba ataontsika vavaka androany, vavaka tsika tompoko. Sotranao an'izay Andriamanitra fa mamelona anay ny teninao. Ny vahaolana omenao anay dia ny fanahy masina. Fenoy anao izay azavela ho tia tena izahay, fo azy izahay fanahy masina. Mifony izay Andriamanitra fa variana amina zavatra be dia be, variana amin'ny asa, variana amin'ny fianarana. Amin'izao confinement izao dia be dia be ny zavatra mahavariana anay, tsy hanananay fotoana ho anao. Ka hany ka tonga ny torimaso ara-panahy dia lasa mamono zavatra be dia be amin'ny fiainanay zany. Fo azy manokana izay ary sokafo ny masiny fanahinay dia mangataka izay mba hisy fananganana manokana ataon'ny fanahy masina. Ary hisy fo azy am-panahy indray, ireo izay mety efa tratrana torimaso ara-panahy dia fo azy izany. Ny anaran'i Jesosy, amen. Sotranao naharitra ny hatramin'ny farany raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza adino ny like, ny commenter, ny partager maximum amin'izay groupe misy anao dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny mitozo indray amin'ny herin'ny androany tsika hijery zavatra efatra tsika atson'ny torimaso ara-panahy. Ka manome fotoana antsika zany amin'ny herin'ny androany indray. Veloma tompoko.